ivavaka isika. Andriamanitro, tompony tompo sady mpanjakan'ny mpanjaka ianao. Ianao izay efa nifidy ny tsiraray avy, nanendry ny tsiraray avy, ny antso ny tsiraray avy tamin'ny anarany, mba hitoetra aminao Kristy Jesosy. Ankehitriny dia mangataka aminao izay, ny fananao masina no hiasa, manazava ny teninao, andraisanay ny anjara tsara aminao Kristy, mba ho velona aminao mandrakariva izay amin'ny andro rehetra iainanay, ankalazana ny anaranao amin'ny fiainanay, ary ho vavolombelonao tokoa izay naizanaiza misy anay, naizanaiza alehanay, dia ho fianarana ho an'ny mino izay. Matoky izay Jesosy fa ianao izay efa nifidy anay no mbola miantoka, mbola miteny ankehitriny. Avia Jesosy eo, ampitoero teny anatinay ny teninao, ho velona amin'izany izahay. Ny anaranao Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta no angatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izany izay anjarako zaraina amintsika amin'izao andro izao dia amin'ny filazantsarany Lioka toko 10. Filazantsarany Lioka toko 10, andiny voalohany ka hatramin'ny 17. Rehefa hitantsika izany dia ho akitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Eny anaran'i Jesosy ny fitopolonay hialoha azy. Noho ny afaka izany ny tompo nanendry olona hafa koa dia fitopolonay. Ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy any amin'ny tany sy ny tany, ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa nalehany. Ary hoy izy taminy, be ny vokatra fa ny piasa no vitsy, koa amin'izany mangata amin'ny tompo ny vokatra, mampandehana ny piasa hamory ny vokatra. Mandehana, indro izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny amboadia, aza mitondra kitapom-bolana na kitapom-batsy na kapa, raha izay miarahaba olona akory eny an-dalana. Ary izay trano idiranareo, ilazao aloha hoe fiadanana ho an'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadananao, dia toetra ho amin'ny fiadanana notononareo. Raha tsy izany, dia hiverina ho aminareo ihany izany. Ary mitoera ao amin'izany trano izany, ka mihinana sy misotroa zavatra omeny. Fa ny piasa ho endrika azo ny karamany, aza mifindrafindra trano. Amen. Jesosy izany rehefa afaka nifidy ny 12 lahy izy, araka ny efa voalaza eto moa hoe be ny vokatra fa ny piasa no vitsy. Dia nifidy 70 lahy indray izy, hanohy ny asa hialoha lalana an' Jesosy arak'izay teny nomeny teto. Raha naniraka ireto 70 lahy reto izy, dia hitantsika eto fa nandeha tsiroaroa ny olona izay nirahina hitory ny filazantsara. Fa niraka izay nanirana anazy dia nasitrana ny marary, anambara ny Jesosy fa Jesosy no Kristy. Fa raha isy ambanimbany kely raha mamaky ny Lioka ihany tsika dia mahita fa ny olona zany, ny Herôda mpanjaka, raha naheno nilaza ny asan'ireto olon-dreto sy ny izay tenene Jesosy nambaran'ireto mpianatra reto, dia nanontany iza moa izany olona izany. Dia ny sasany teny hoe Jaona nefa nitsangana tamin'ny maty, Elia izany. Dia nefa ny Herôda mpanjaka ny teny tsy Jaona mihitsy izany, hoe zahako nefa nanapaka ny lohany.
Dia rehefa hariva ny andro dia nisitaka ny mpianatra niaraka amin'ny Jesosy. Dia Jesosy nanontany hoe, ary ianareo kosa manao ay iza? Dia teo izany ny mpianatra hoe ianao ny Kristy velona zanak'Andriamanitra, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia Jesosy niteny hoe ny fanan'Andriamanitra no nampiteny azy, nampafantatra azy izany, fa tsy ny araky ny nofony. Ny tiako hisariana ny saintsika eto izany dia ny hoe Andriamanitra izay efa nifidy antsika tsirairay avy eto. Nifidy nifidy anao izy, hanao ny asany, hanohy ny asa izay efa nambarany. Toka fa mpiandry daholo tsika izay mandreto, na dia misy ary tsy mpiandry dia mety ho fotoanany koa izao hiantsony tompony azy. Ka raha mitory ny filazantsara izany tsika, tsara tsy mandeha irery fa mandeha tsororoa farafahakeliny. Jereva tadidio na any amin'ny testamenta taloha aza, Andriamanitra rehefa maniraka ny olona, ohatra tamin'ny andron'ny Mosesy, dia nandeha tsororoa koa ny olona, ny mpitily izay narehefa Mosesy dia mijery ny tany Kanana. Mijery ny tany Kanana ohatra hoe Josoa sy Kaleba dia niaraka izy. Ary nandeha tsororoa ohatran'izany koa ny olona izay nifidian'Andriamanitra hanao ny asa. Ka ny zavatra tiako ambara dia izao hoe raha mandeha isika, tsy tsara ny mandeha irery izany. Fa Jesosy miaraka amintsika marina izany. Ary izy mialoha lalana antsika. Ary izy nefa niteny fa hanamarina ny teny rehetra izay ambarantsika izy. Jesosy izany hanamarina ny teny izay ambaranao. Ary mila vavolombelona izany. Ny olona izay miaraka aminao dia vavolombelona, fa Jesosy no nampiteny ny vavanao, ary ny Jesosy no miteny manamarina ny teny. Na mamaneny lava raha ray aman-drenitsika dia misy vavolombelona foana miaraka aminy. Tsy ny andeha irery izany izy hatramin'izay. Fa tsy misy olona miaraka aminy dia mandray antsoratra ny zavatra mitranga. Dia raha mandinika koa tsika, raha mandinika tsika ty ten'Andriamanitra ity, dia rehefa avy nirahan' Jesosy reto mpianatra reto, dia nirahany, dia rehefa miverina izy dia hoe tena nanaiky anay ny devoly ozy izy, nanaiky anay, tena sitrana amin'ny marary, nanaiky ny devoly. Dia Jesosy namaly hoe aza mifaly ozy izy raha nanaiky anareo ny devoly, fa mifalia kosa fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Izany hoe aza raisinao voninahitra raha mandeha ianao miasa manao ny fitoriana filazantsara ka misy vokatra, dia aza mifaly hoe navita azy aho. Fa ameo an' Jesosy ny voninahitra, ameo an' Jesosy ny hery, ameo an' Jesosy ny tanjaka izay efa nomeny anao nanatanterahany ny asa. Ary Jesosy manamarina araka ny teny izy, ary izy dia niaraka taminy nanamarina ny teny rehetra izay nambarany. Izany hoe zavatra nambaranao izany tsy ianao no manatanteraka azy, fa Jesosy no manamarina izany. Raha mitory ny filazantsara ianao, ary tsisy voninahitra ao anao, ary tsisy hery ao anao. Matetika mantsy ny rehefa miasa mandeha miasa ny mpiandry, dia miasa izy, dia rehefa sitrana ny olona dia misy forme izay nataony, fantatra hoe misy fomba nataony, dia veriny fa inona no fomba raisina izany anaovana ny asa manaraka. Izao izany tena efikasy. Njary ilay fomba ny raisina, fa tsy ilay Andriamanitra maniraka manamarina ny teny izay nambara taminy. Zay no danger eo amin'ny asan'ny mpiandry zay. Njary maka fombafomba ny olona dia rehefa avy eo dia lasa manao an'iny daholo. Dia mandeha misy mpitory-teny anankiray, rehefa mpitory-teny izy dia manao ataony ohatran'izao ny tanana, dia lasa ilay olona rehetra mianatra satria hoe izao izany ny tena fomba fanaovana anazy. Fomba sisa ny hijerevan'ny olona anao, fomba ny anaranao, fa tsy fombafomba ny fianaranan'i Jesosy. Fa mila mitolona mbavaka ianao, mila alohan'ny asa ianao dia mila miomana mbavaka, miaraka amin'i Jesosy tanteraka, miray fo saina amin'i Jesosy. Raha mamaky ny boky manga isika dia voalaza ny eo tsara hoe tsy rehefa tonga eo amin'ny olona ohatra hoe mivavaka manao ny asa tsy fampairezana tsika, dia rehefa ery vao mibebaka ny olona mifona zay Jesosy fa nanotatra aminao, betsaka ny ratsy nataonay. Tsy antsony ny tanjona antsika, tsy hoe marina fa mpanota isika, mpanota, kanefa Jesosy efa namela heloka,
tsy fitantarana ny otatsony rehefa manao ny asa sy fampiarezana ianao, fa ny herin'Andriamanitra no asehonao hoe Jesosy manamarina, manadio, manamasina. Fa raha ny fahalemenao no tantarainao mibavaka ataonao, fianarana ho an'ny mino isika. Ka raha ohatra zany no ataontsika dia hianaran'ny olona rehetra koa zany hoe izao zany ny fomba fanao, izay zany ny fomba. Non. Tsika natao ho vavolombelona. Itsika natao ho fianarana ho an'ny mino. Dia miverina satria moa tsika zany fidirana zao dia tiako hoe tia amerina hoe amin'ny laoniny, tsy amin'ny laoniny moa zany fa mampatsiahy fotsiny. Misy tamin'ny tsika zany rehefa manao ny asa sy fampiarezana dia rehefa farany dia ozy izy dia misy tsika manao ny hira matetika hoe eny manomeza hery. Zay mitsy ny fipoazana. Tsisy zany hoe meny manomeza hery zany tsoa fa deraina ianao. Raha mamaky boky manga ianao ao amin'ny page 120 raha tianao jerena tsara zany, dia misy ny hoe mitoera ty anatinay, hira 175 andininy farany. Rehefa vita ny vavaka amin'ny vavaka farany zany amin'ny fampahirezana. Dia misy ny hoe eny manomeza hery, ary misy ny hoe deraina ianao iray. Fa raha miverina amin'ny soritra isika tany amin'ny androny 76-77 tamin'ny karamalaza, tamin'ny andron'ny mama zany mbola natanjaka izy, tsisy nanao deraina ianao iray zany. Fa ny anazy dia hoe mitoera ty anatinay, na hoe eny manomeza hery. Izay ny fampianaran'ny mama dia ny fototra zany. Fa rehefa taty aoriana ny zanany mampiditra ny zavatra maromaro ao anatin'ny boky manga io. Ka tokony hiverina tsika hoe inona marina ny fototra nanorenana ny asa sy fampahirezana ity. Raha Jesosy nifidy anao, nifidy ahy, dia jerevy ny fototra izay niorenanao. Amin'izao fotoantsika izao mantsy dia betsaka ny milaza fa izao no lazain'ny mama, izao no lazain'ny mama. Tsy rehetra miteny hoe izao no lazain'ny mama no izy. Sady mila marinina amin'ny tenin'Andriamanitra, mila marinina amin'ny fiorenana tanteraka eo amin'ny Jesosy. Fa ny teny fampahirezana izay tiako atao koa dia ny hoe araka ny eo amin'ny tenin'Andriamanitra koa zany eo amin'ny Timoty faharoa andininy fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo hoe fa ianao kosa dia mareta amin'ny zavatra nianaranao sy nampinoana anao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Izay mahatonga antsika zanaky ny fifohazana hitory an'i Jesosy amin'ny olombelona rehetra. Tiako ampatsiahivina ny tenin'ny mama volavina izay tenenina mandrakariva ao amin'ny Toriteny hoe tamin'izy tonga teto dia hoe faty mandehandeha no hitany, faty mandehandeha. Fa ny tena ao ambadiky ilay faty mandehandeha dia izao hoe Jesosy ozy dia hivavaka tsika ozy izy tamin'ny pastora Razafinanantsoa mba hanirahany ny zanaky ny fifohazana hamoha ireo olona ireo. Tonga eto zany ianao zanaky ny fifohazana. Ny asa miandry anao dia nitory ny filazantsara amin'ireny olona velona kanefa maty ireny. Mila velomina, mena aina vaovao. Izay no afatry ny Jesosy amintsika amin'izao andro izao dia nitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra tsy ankanavana, tsy ankanavaka. Ka nohony amin'izany dia mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Koritianina voalohany toko 5:15-20. Izay ny hafatra izay tiako ampitaina amin'ity andro ity. Raha nao ny asa isika, aoko fantatry ny olona tokoa fa Jesosy ao aminao.
Ary tsy foana ny asa izay ataonao, tsy foana tsy akory ny asa fikelezanaina izay ataontsika. Fa Jesosy manome feno, hery, tanjaka ho anao, mihoatra izay ilainao azy. Koa mahireza sy matanjaka ry rahalahy sy anabavy rehetra, noho ny Jesosy, ho aminareo ny fiadanana. Amen. Misaotra ny tonton Jeremia tsika amin'izany teny fampahirezana nampitondray ny Jesosy azy ao antsika rehetra izany. Dia misaotra anao tonton Jeremia, nanaiko fitaovana hampahery indray ny mpiandry rehetra sy ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tamin'ity tolakandro arivo ity. Jesosy anie ombanao sy ny ankonanao. Misaotra tompoko.